Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity andro ity inshallah tsika dia haka tonom-bavaka anankiray. Ity tonom-bavaka ity dia anisan'ny tonom-bavaka tsara indrindra izay tokony ho averimberin'ireo mpino Islamo izay miaina eto ambony tany. Satria i mpaminany sallallahu alaihi wasallama tsy mandalo ny minitra, tsy mandalo ny ora afa-tsy hoe mamerimberina an'ity tonom-bavaka ity. Ary izany tonom-bavaka zany dia notanteriny olona anankiroa izay tena akaiky ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Voalohany ny tantara azy dia Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ary ny faharoa dia mamantsika antsoina hoe Ummu Salama radiyallahu anha. Ireo olona anankiroa ireo dia olona izay matetika mifandray amin'ny mpaminany ary tena akaiky ny mpaminany, ka nanambarantsika sy nitondra an'izany tonom-bavaka izany. Ka niteny izy ireo tamin'ny manao hoe: kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqula ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. I mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia tsy mitsahatra imbetsaka mamerimberina ity tonom-bavaka izay midika manao hoe: o ianao ry Allah, anao ilay mpamadibadika ny fonay ka atsatoy mafy ao anatin'izany finoana izany ny fonay. Izany dia averimberin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny maraina, amin'ny atoandro, amin'ny hariva, amin'ny alina, isaky ny fotoana izy mahatsiaro dia manatanteraka sy mamerina n'izany dua: ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Rehefa namerimberina an'izany izy dia gaga i Anas ibn Malik, ary gaga ihany koa i mamantsika Ummu Salama, ka niteny manao hoe: o riraky ny Allah, izahay efa nino anao ary nino ny zavatra izay noentinao ary nino ny finoana izay nalefa taminao, ka maninona ianao mamerimberina n'izany dua izany? Fantatray ihany koa ry iraky ny Allah fa ianao dia mitsatoka tsara ao anatin'izany finoana izany, ary ianao rahateo no olona izay mitondra an'izany finoana Islam teto ambony tany, ka inona no mbola hamerimberenanao ny dua sy ny tonom-bavaka izay mangataka amin'ny Allah mba hanatsatoka sy hanamafy ny dianao ao anatin'izany finoana Islam izany. Dia namaly i mpaminany sallallahu alaihi wasallama ary fantatry ny olona rehetra ity teny ity manao hoe: innal quluba baina usbu'ain min asabi'illah yuqallibuha kayfa yasha. Ny fon'ny zanak'olombelona rehetra eto ambony tany dia eo amin'ny ratsan-tanana anankiroa ny tompo Allah, ka avadibadika n'izany amin'izay fomba tiany hamadihana azy. Izay mahatonga ny olona anankiray tany aloha tany izy mety ho fahavalo ny finoana Islam, nankahala ny finoana Islam, manenjika ny finoana Islam, tampotampoka teo izy hitanao fa niditra ao anatin'ny finoana Islam ary nankatoany Allah no sady miaro an'izany finoana Islam. Izany ihany koa mety ahitantsika olona anankiray, teo aloha izy dia mpino Islam, fatra-panompo any Allah, ary tsy vitan'izany fa tena nankatoany Allah ary nahery fo tamin'izany finoana Islam izany. Saingy tampotampoka teo izy nivadika niala tao anatin'ny finoana Islam, na ihany koa mety tratra ny fakapana dia namidy na nivarotra
an'izany finoana zany ka verimaina izy tamin'ny farany. Izany doa zany dia fiarovana ho an'ny fontsika, fiarovana ihany koa ho antsika izay miaina eto ambony tany, fiarovana mba hanatsatoany Allah lalina sy hamafisany Allah ny diantsika ato anatin'izany finoana Islam zany. Satria rehefa tena mitazona ny finoana anao na nanaiky an'izany finoana zany dia maro ireo fitsapana izay alefany Allah. Ka rehefa tonga ny fitsapana, eo no ahafantarana ny olona tena pino sy ireo olona mpiatsara velatsihy ary ny olona mody ho mino any Allah subhanahu wa ta'ala. Satria rehefa tonga ny fitsapana, tratranao ny olona anankiray rehefa mihamafy ny fitsapana dia lasa izy mandeha manatona an'ireo mpimasy, lasa izy mandeha manatona an'ireo mpanamboatra vintana, mpahay ny hoavy sy ny rehetrarehetra izay mitovitovy amin'izany. Hany ka adininy fa tompo Allah ny tompo mpahasoavana rehetra, tompo Allah no mahavita mamadika ny fiainany izay tao anatin'ny fahasairanana ho any amin'ny fahasambarana. Tompo Allah no manao ny zavadrehetra hadininy izany rehefa tonga ny fitsapana. Matetika ihany koa hitantsika ireo olona izay mahavita mivarotra ny finoany noho ny tombotsoa manokana eto ambony tany sy ny tombotsoa sendra mandalo ka lasa niala amin'ny finoana na nandeha amin'ny finoana hafa noho ilay harena teo ampelatany. Izay nahatonga ny mpaminany nampianatra antsika nyity doa sy ny tonom-bavaka ity mba ahafahantsika mitsatoka mafy ary miasa mafy anatin'ny finoana Islam. Amin'izay rehefa tonga ny fitsapana mahery vaika, satria ny finoanao ambony, ny finoanao mafy orina, dia na dia fitsapana tahaka ny ahoana tonga eo aminao, vitanao ny miaritra n'izany, tsy mivadibadi-pinoana anao ary ny fonao mitsatoka tanteraka amin'ny finoana Islam. Noho izany rempino Islam, averimbereno isan'ny mahatsiaro izany tonom-bavaka izany ary ampianaro ihany koa ny olona eo ambany fahefanao, ampianaro ireo mpianatrao, ampianaro ny vady aman-janakao mba ahafahanareo rehetra hiaina ankahasambarana ao anatin'izany finoana Islam izany. Ndao averina antsika intelo izany tonom-bavaka izany entintsika mamarana an'ity fampatsiahivana ity. Ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Izany dia midika hoe, o ianao ry Allah, ilay mpamadibadika ny fony zanak'olombelona, atsatoy lalina ao anatin'ny finoana ny fonay. Insha Allah ny fontsika rehetra hitsatoka ao anatin'ny finoana Islam. Insha Allah ny fontsika rehetra, ny fanantsika, ny eritrerintsika, ny sainantsika, ny vatantsika rehetra dia hifikotra lalandava ao anatin'ny finoana Islam ary hiaro an'izany finoana Islam zany. Ary insha Allah tsika rehetra maty ato anatin'ny finoana Islam ary mitsangana amin'ny andro farany miaraka amin'ny saina na drapon'izany finoana Islam izany. Ampitao betsaka any amin'ny hafa ity tonom-bavaka ity fa insha Allah azo valisoana eo anatrehany Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.